fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Biopasta manolotra ho anao. Atolotry ny malay misaraka groupe-anareo zao ny fizarana farosady farany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ny diran'ny satana. Tantara nosoratan'ny Ranja Hermayam na Herinarindra Eric. Novelomin'ny Seheno, Saloy, Mioty, niaraka tamin'ny Tovo ary Tsiry. Nandray fiosinana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Danaki voary sakafo ivavahady io fa mety ho data angamba izay efa tonga ao izay a. Yo. Voary? Fa naninona koa ty tarehandrina ratra be ty? Ary aiza aloha neny sy nambinina kely e? Rangotony nambinina re io data. Ha? Izy sy nena tsy ambadika atsy. Nambinina koa ve dia havita an'izao e? Aza mba mandaingeo? Sa natahotra indri dia hoe ho bedy? Io ne raha tsy matoky ana tate. Fa ahoana koa zao riasina? Naninona tsara hoe tarehanjanako io? Io mihitsy ngeny ny tsoko anao avy aingana ty an-trano e. Sarotra ny iny fa zaza mbola vao amam-bolana kely io, tsy mbola mandeha na mandady akory aza nefa dia nampitondra takaitra mafy ohatr'izao. Jereo anefa tena mivanditra mihitsy ny dian-drangony e. Tena loza. Ohatra n'ireny hoe saka reny mihitsy ny nandrangitra azy. Saingy tsy izany velively, tsy saka na biby hafa fa dia nambinina kely zanakitsika. Dia aiza izy ny tsy hitako nefa e? Ndao ianao raha hijery azy e. Na nijery azy fotsiny aza angery mamiratra dia efa tsy vitako tsony e. Oriasina, zanaka nateraka ao ve dia atahorana? Afaka miteny sy mitsara ohatr'izany ianao satria mbola tsy nahita azy mihitsy e. Na hoe ny aina ny zavatra nataony teto. Tato, Ahoana anaka? tena matahotra be anambinina ne zasiny iny e. Marina mihitsy izany lasain'ny voary kely izany e. Io izy io. Tsy tana fa io lasa mandadilady io. Jerenge e. Aiza, io, izy azy tia mitsikitsiky sy falifaly ery vao nahitako. Nareo mihitsy ny tsy azoko. Tsy hainareo kosa angamba ny taizazy ka mety sorena izy e. Zaza nge io riasina e. Andrasonge, jereo fa alaiko izy a. Tata, aiza manatana fa sao dia rangotony eo tata. Jereo fa tsy maninona akory izy. Afy zanako a, afy fa dada ihany ty e. Jerenareo fa tamin'ny manatona izy ty sady miazakazaka mandady hoe ty amiko. Zao dia maninona ka. Mahagaga ty zazy ty a. Mahagaga ahoana? Ary vao nahita anao izy dia tena nalefaka. Nanaiky izay nataonao taminy. Eno aminy mba mahagaga. Dia takiko. Fety zany raha zaza. Za fotsiny nataony naratra kanefa jereo izy rehefa nahita ny data. Tsy naninona akory. Gaga aminareo mianaka mihitsy aka. Zaza milamina tsara zao no manadala any am-piasana any. Ty raiso izy fa mety efa mila nono koa ngamba izy zay fa tsy mba nomenao ka aiza ny tsy higafy. Kay, to mamelaka ty. Fa maninona kosa dada menao tampoka e. Marina tsy namaivay izy zany. Aleo mody miseho tsy taitra loka. Hitany data zany. Io fa nanao ny nataony izy to. Mino amin'izay ngamba ianao a. Nga zany na arary akory fa kapijaza ve arary e. Ay kosa, efa io zany ianao fa aza omenao aty kosa aloha. Tena miala tsiny a. Ary maninona koa ny masony ohatry ny fitirika be mila ivoaka ohatran'izao ka. Ohatra n'ireny hoe misy nahatezitra azy mafy ireny mihitsy. Ay! Kay! Tena tia voaloza fa zaza ndray mpamelaka an'indrainy. Tena tsy lasy zao fa apetraka eto ty zazy ty ka. Fa angamo tsy hoe tsy marary le izy ry tata. Aza manadroadro eo ndry so mahazo amiko eo a.
tena aleo atsoina aloha dokotera Ilizaka. Tena hita eo indray izay atao ka. Ka voasaika hitenana ho an'izay mihitsy aho fa ianao tsy laitra nakisoka tamin'ny lohanao koa. Mangina ianao fa efa hiantso azy ahy. Mandeha tsara aloha ny telefôniny fa ny tsy hay hoe afaka handray ve sa tsy. Sao dia amperinasa mantsy izy izao. Zay kosa fa nandraika. Allô? Meso hoe mamiratra ihany dokotera? Tadidinao tsara. Misy tena ilananao mainka ty an-trano aty dokotera. Mety ho afaka ve ianao? Azafady re dokotera. Omeko anao ny reperaka. Otiny ato. Hoay, zay efa tonga izay ngamba dokotera Eliza fa aleo asaiko mandroso izy aloha. Mandroso ianao dokotera? Miala tsiny re fa tena ohatry manome fahasahiranana anao taty e. Tena hafahafa ke dokotera ny zavatra miseho ato e. Tena ho gaga ngamba ianao fa zay aloha dia tena ankona tsy nisy nahateny e. Fa nisy inona loatra no dia miangavy mafy ohatr'izao ianao monsieur mamiratra. Mandrosoa aloha ianao dokotera fa aiza dia hoe tia tokotanintsika ny resaka. Tsy mendrika ny toerana misy anao kosa eto e. Aza dia mikaroka olana mpanahirana fa na eto aza ne tsy maninona tsy misy olana ka. Manahoana tompoko? Salama rery izy mianaka fa misaotra. Mandrosoa aty an-trano ianao dokotera. Aleo ary fa androsoa e. Mandraisa seza dia mipetrapetra dokotera. Misaotra e. Ary aiza ny zazakely? Sa efa manana olona mpitaizina Ary nakaiza tokoa ny zanantsika teo reniny. Sanao? Zanga nitazona azy farany teo moa e. Sa dia lasa nitsoika e. Tsy azoko. Fa nga le zazakely no misy olana sa Odry. Ary toa loazanareo mifampijerijery fotsiny e. Tao tsy valianareo koa ny fanontaniako. Ianao hitsabo ve moa dokotera nanafenana aretina? Tena marina ny voalazanao. Mararina ambinina kely. Dia aiza izy izao no toa tsy hitako eto? Aleo dia tsoroko rehefa tsisy ilazy e. Toa ahodikodiny ny resaka mantsy kanefa ianao efa liana. Any ivelany ihany izy dokotera. Ary tsy hoe nisy nitaiza araky ny nilazanao azy fa tena mandadilady eraky ny tokotany ihany. Fa mifanitona sa misy inona mahazo azy no navelanareo any kosa izy e? Izy aza mamombeko sady mamelaka be no mandrangotra. Jereva nge dokotera ny tarehako e. Fa nyrangotana izany io tarehindry io? Sa diso ny fiheverako azy? Eny tompo, rangoto mihitsy io ka. Dia izay efa voalazan'izy mianaka izay reny tena marina dokotera. Sady daikatra ihany ny laza azy kanjo izay efa naboran'izay ny tena marina. Ka raha izany no izy dia mila sasana mihitsy aloha ifery vao atao pansement avy eo Fa ny momba ilay zazakely anefa mila jerena voalohany so hitatra izany aretina mahazo azy izany ka hitera-doza ao anareo menakavy. Dia inona avy izany no tokony ho manina amin'izany dokotera? Mila hitako aloha ilay zaza fa tsy afaka miandrely tsika e. Za no mana izay ilaina fa nareo mijery sy mitady an'ilay zaza so lasa any amin'ny toeran-kafa izy ka anatarany fitsaboana tokony atao azy. Eny ary dokotera. Samba no mba tonga aloha fa tsy ohatran'ny mahazatra androany Sofa mba tsy garda amin'ny alina. Amfiry tokoa aloha izao e. Mbola vao amin'ny 5:00. Hitako moa mbola tsy ato an-trano ty vadiko ka. Aleo atsoina aloha Sahondra hikarakara an'ireto sakafo reto fa izaho aloha mba hakaina kely ka. Reraka loatra ny asa efa ho totoafo Sahondra! Sahondra! Fa lasa iza koa no toa tsy mamaly. Sahondra! Tena tsy ato ve?
mety nanao dosina nandeha WC koa ngamba ka aleo miandry fa tsy ho avy eo ihany fa izy rehefa vita zay ataony ihany aleo aloha an'olo an'reto akanjo fitondra miasa reto ka ohatray marina fa nisinona tato inona reto loto amin'ny carreau reto dia tongotr'olona sa dia biby dia mety hoe nisy olona hafa niditra ve tato kanefa raha ny fijery azy sao dia manala sala ihany atao biby to hafahafa atao olona indray dia iza ny olona anana tongotra ohatran'izao ka saondra ory saondra ty saondra atsoina koa ty to tsy mamaly mihitsy misy zavatra tsy mampandry ny saiko izao ka efa hita tokoa ve aloha nambinina kely zanaka mamiratra ny vady izay andraso hoe allo dokotera Eliza ihany ramose tsy dia misy inona fa saika anontany fotsiny aho hoe efa hita ve le zaza hatramin'ny fotoana nandehanako tany aminareo iny izany tsy mbola miverina nahita izy dia nahafahafa ihany raha izany ka mitony tsara aloha ianao fa tsy misy inona ho aho mbola misy fanamarinan zavatra kely ataoko fa miantso eo ihany avy eo raha misy vaovao azoko lazaina azafady raha manelingelina anao eny reo tena mbola tsy hany hono le zaza hatramin'izao tsy petrapetraka amin'izao fa aleo aloha donihana kaiky ty toe zavatra ity ka aleo jerena tsara daholo ny entana atao trano sao dia misy bangana tsy ato vitsy izay vao mandinika ny tokony atao indray ay ve fato ianao monsieur mamiratra ie vao zao mihitsy aho zany tongako avy dia mandrosoa ary ie saotra dokotera manao azafady aminareo izay ho ataoniko aloha fa ho raisiko kely vetivety fotsiny izy zafady ie saotra indrindra dokotera avy dia mahazose izy ianao tena maika ny ilako anao ka izay ny antony nampandrosoko anao manokana ay hitanao ngamba fa maromaro ny olona milahatra eo ivelany eo kanefa dia zava-dehibe loatra ny antsoko anao ka voaterina ataoko izao eny tompoko azafady tamin'ny mety ho fiovana programa efa napetraka ao fa tampoka loatra le izy tena tsy misy tsiny zany ka mino fa mety misy vaovao azonao ambara kosa ngamba eo indrindra isika izao mahareta kely ianao eny dokotera asana aiza ho aiza mifanadihadimy polisy amin'izao fanjabona ny zanako ao izao ka ngambo mbola nisy ako nandrenesam-bavao akory hatramin'izao zany everiko fa zao zavatra lazaiko anao izao monsieur mamiratra no lalana ahitana ny tena marina fa naniko izy ty tsy nolazaina anao raha tsy izao ankehitriny izao ie miaino anao dokotera mbola nitady ny profy raha teo ka tsy sanatria nombatombana fotsiny kanefa mety tsy mifanaraka ny zavatra hita sy eritreretina to ohatra mampatahotra nahy koa ngenao zany dokotera Eliza lava mifampidirana fa aleo arosoko ny votoatiny sao tsy voalaza eny ary tompoko miaino anao herinandro teo izay no ny antsoko anao nanontany aho tamin'izay hoe efa hitana tsy le zanakareo no le antondihako tamin'iny eny tompoko namaly ianao fa mbola tsy nahita na mahalala ny misy azy fa hitanao nga misy azy sa aza tapahanao aloha ny resako fa eno tsara fotsiny izay lasaiko dia azava aminao azafady ary fa tao tsy mahalala fomba tokoa toy izy no fanazavanao tamin'iny andro iny izany hoe alohan'ny etsiko anareo dia nisy zavatra fahafa hitako tao an-tranoko zany tsy mbola tao an-trano ny vadiko nataoko fa tao saondra saingy tsy nisy ninninona tsy nisy nanona na ny antso mafy aza zany ve dokotera ny feoko foana no farina ny antso azy ranotrano raha inisy loakanjo indrindra
nogaga raha nahatsipalitra loto tamin'ny karô to diam-biby izany no nahitako azy kanefa rehefa nitomoriko sy ny doniako akaika dia tena dia tongotr'olona io fa tsy biby velively. Dia tongotr'olona? Ny ombon-kevitra tamiko koa vadiko no tonga avy niasa ka nahita ny zava-nisy ny antso dokotera spesialista iray mpikaroka mahakasika ny tranga manokana ohatr'izao so ihany aza nananako ny laharany tonga izy nijery ny zava-nisy tao an-trano nakasary sy nampiasa fitaovana vitsivitsy izy hanamarinany an'ilay tranga tonga teto izy ny maraina raha vao misokatra amin'ny biraoko nasehony teto masoko le valim-pikaroana nataony io efa ho herinandro maninjitra. Dia hoe ahoana dokotera? Tia tolotra anao anaty valopy ity le pirofo aiza hoe? Ento sao mety hanampy ny polisy amin'ny fikaroana azy. Fa hono ahoana marina fa tena tsy azoko inona zany ny voalaza ato? Fa inona moa no mbola tsy azonao amin'izany alefaso kely lavidavitra ny sainao dia ho takatrao. Tena fanina tanteraka dokotera Eliza. Aleo dia ho tsoriko ary sary miaraka amin'ireo pirofo manamarina rehetra ao anatin'ny valopy no omeko anao iny. Sary ny dia tongotry nambinina zanaka reo tonga tany an-tranoko iny raha tianao hazava bebe kokoa. Ahoana tsara? Fa hono ality fa nanomboka oviana tokoa aloha tsy hita le zaza raha zany fitantaralina zany mantsy mety efa elaela kosa izy ny nanjavina sa zany diso izy lahy tapabolana eo no azo antoka letsy ka maninona lahy io raha maka congé na hoe dia ahoana hatreo aloha lesiny olana fa tena tsy mampandry saina nge zany zanakely zao vilesiny tsy hita dia izany tsy hanome rariny alalahy raha mangataka ny tsy asany lahy aloha to mana hirana nge lesiny anapaka foana amin'ny asa hainy lahy ihany patron aza be ampopo lesy fa zany ny tsy avy tanjavatra sady zange lesy vonina anampy an'la anazava amin'ny patron an'izao zavatra mitrango izao tsy aleo ve letsy ny polisy asa milamina tena raha za aloha lahy tsy mionona fotsiny amin'izany fa tena mila mihetsika ho ahy lahy fa zao tokoa nefa ny tena mahalasa ny saiko nge hoe ahoana le te ialahy ve dia mino fa tena le zanakay tokoa io hoe tonga tany amin'ny dokotera Eliza io ka zaza kely voafiry volana nge le tsinika amin'ny fomba ahoana moa no inoka an'izany ka zany tokoa aloha eo mihitsy nge lesy nohatra ny somary mahasaikatra tena somary lasa ny saiko tamin'le fitantarana teo na zany aza tsy hay sao dia hoe noho ny aretina nahazo azy no nampatanjabelona azy ohatran'izany dia tsy haiko letsy jereo fotsiny ohatra ny nahazo anareo rehetra tao an-trano raha tsy ny felahany dia ny rangotony sady amin'izay nge lesy tsy rangotra tsotra fa tena letika be sady tena nandavaka ho nofo mihitsy le takaitran'le izy sao dia mba misy fahasaponana kosa ary lesy iny nambinina zanaka iny fahasaponana odry ary vahatra za keliko iny tany makaty amiko iny zany elaela tokoa zay tsy nionana zay dadabe manao ana aloha ianao le vahatra keliko zao faly mahita anao zao le roa ka inona ny vaovao tsy aleo ve aloha mba mandrosa ohatrany kosa aloha fa zay vao miresaka fa neny dadabe koa zany re mandrosoa tokoa letsy sady ao an-tranony ka za masaka tsy laniko ty ohatra zany mihitsy zao ny tena tsarotsarony vavako efa elany tsy ninanako an'izany mangazo zany dadabe re ka apetrao eto ary aloha ny etany sefa eo mandaminy mbola mikorotana be tsinona ny hevitra fandraisam-bahinika ty seko tonga tapitapokako no ka tsy zara ny dadabe aza ve mamangy matetika mba afaka zany ny fahanginan'ny dadabe amin'izay tsinonako tena zarako tokoa letsika inona ny vaovao aiza koa le namana ny entiny seta tito
sy rery ny tonga mamangy atiako ty. Tena manana vaovao tantaraina aminao mihitsy asangy za ndray dia tsy laza raha tsy efa voky mangazo tsara mihitsy loha le kely ty marina andraso vetivety ary fa ho alaiko hoe raha izay ela tsy ninanana an'izany kosa ve tena tsy rariny raha mba hoe anarana kely kosa e. misy ampiato fa nikibony senga mba no tsy ho atononako ty ho avy e. Endry tatabe moedy a sady efa sasatra mihitsy izany sady noana ny rerakako. Ka io ary ka dia mahery aiza mihinana e. Ohatry fa tatabe onga zany tsy hinana hiaraka amiko eto sa ahoana? Totra ny vilira ihany mantsy tia nentinao tiako. mihinany se fa efa avy eo mihitsy ahy e. Zay tonga teo iny mihitsy no avy nihinanako ty. Ie dia misaotra re ka liana tokoa moa zany tatabe amin'ny vaovao netiko e. Dia sady mihinana zany no sady tantara le izy koa. Tantarao mihitsy ary fa efa malailay mihitsy sofiko hieno an'izanyko maika hieno azy. Ka nanontany tatabe teo hoe aiza le namako no tsy niaraka amiko taty. Ka nataoko ty hoe hiaraka amin'izay taty isika ty. Nareo lahy reto matsy somary tsy dia mifankafoy. Marina tokoa zany e. Fa na dia mpinamana aza mety misy fotoana mety hoe manahirana ka tsy ahafahana miaraka foana kosa e. Aleo dia hotsoriko fa manana olana be izy mivady amin'izao tsika miteny izao ry tatabe a. Tena mila mifamonjena izy ka izay ny antony atondiako ny dinako maika aty aminao aty. Fa misy inona ry se ary nanahoana aloha le zazy e. Soma tsara ihany. Ahoana koa ary zany fanontaniany tatabe zany e. Fa tokony hoe tsy ho azo nga le zaza moa. Fitsaboana angerizeny nataoko e. Tsy voatery hoe ho lafatra sy mahafa-po zany fa mety misy tsy fahombiazana koa indraiky ty. Dika ange zany fa tsy mahatoko tena akory zany tatabe ny tsabony marary e. Betsaka ny jamba rahatelo tsy fantatrao izay tsy ho azoko tantaraina aminao le kely a. Jereo fa miondrika fotsiny tatabe fa tsy nahita ho lazaina. Lava ny resaka fa zao e. Teraka soma tsara ny zaza nirian'izy ireo ary tsy nisy sakana na hoe fasarotana. Amin'izao tsika miteny izao kosa nefa dia tena sahira-tsaina mihitsy izy mianakavy kely satria tsy vitany hoe lasa hafahafa sy marary le zaza fa mbola manjavona sy tsy hita koa. Zany hoa mitady vahaolana aty aminao ry zareo ka izay indrindra zao natongavako aty io. Raha ny aty zany raha ny tena marina mba akatoro-hevitra sy ny sisa na dia izay fotsiny aza. Nanam-pandimby ihany tsy ho ela raha izany ny tena marinako ty. Bato mombana ny zavatra rehetra nefa dia tsy maintsy mitady sorona amin'ny alalan'io zaza io a. Aleo fa izay farafahaizako no ampiasaiko e. Tatabe a maheno avy ianao e. Maheno tsara anaka fa mandinika an'izay tokony ho atao amin'izany a. Zaho no ndeha ho ataotsika ary e. Ie ka mihaino anao ary a tatabe a. Misy toerana ray tiako hitondrana an'izay zao. Lan'io izay lanin'ny se amin'io kazaha io dia miala zao tsika fa mety ho alina matsy vao tafaverinako. Fa nga kosa dia tena tsy afaka miandry raha-pito zany ry tatabe a. Vao zao ve any tonga dia sady tsy mbola nahakaina akory dia efa handeha sahady. Tena tsapako fa vizaka tokoa seka nefa anio no andro tsara ka tsy maintsy mandeha tsika e. Ay, raha izany dia aleo ary aloha hisolo akanjo kely aloha e. Efa ampiko ngamba izay laniko tamin'ilay mangazo teo izay. Aza else ary e. Nyamatsy efa zao ihany no hoentiko ty hanomana izay zavatra mety ilaina fotsiny a dia hiandry an'izay atsy ivelany atsy. Ieny ary fa aleo fa tsy ho ela tatabe a.
lavitra kosa zany alehantsika izany ry dadabe a. Zao ve raha mbola tsy tonga any any nefa ny haiko zany efa tena reraka mihitsy. Efa ho tongontsika ry se eo efa tonga mihitsy aizako avy manatony eto dia soriny kapa masina saripatsininy zao toeran'izao ka tsy maintsy ajainako. Ay misy an'izany koa izy ty fa ahoana koa aloha no nahitany dadabe ny taty e. Toerana fangataham-bavaka sy fanaovana sorona ho an'ny masina eto e. Ay ve? De ahoana ny atao? Anao sorona sa hivavaka amin'ny masina zany tsika ity dadabe? Aza maika fa ahitany zavatra rehetra se. Olazaina amin'ny masina eto amin'ity vato tepolo fanasiana n'ity ireo olana netiny se. Ay raha tsika maheno eto izay lazainy melohan'izany nefa dia misy fepetra vitsivitsy tokony ho tanterahana mba ho tanteraka noho ny fanomezan-kasina sy ny ady eto amin'ity tepolony ity. Ory dadabe tsy mampatahotra ve zany e? Zao mantsy a vao mba natrika sy ohatrany hoe ahita mivatana an'izany ko. Tsy atahotra akory se fa ho mantsara ny sainy e. Atetehako eto amin'ity vatomasiny ity ny tantely ary avy eo dia ho ararako eto ihany koa ny toaka gasy izay efa nivombiniko ireo. Avy eo dia hisotro ampahany mba ahatongava amin'ny masina. Zao ny zavatra mety hitranga ka aoka tsy ho taitaitra se a. Ahoana dadabe? Iresaka amin'izay izy rehefa tafiditra tsara ato amiko dia tahaty-tio tsara zay rehetra lazainy amin'izay fa tsy ho tompony tenako amatsy amin'izay fotoana izay. Ka eny ary aleo fa vonona zany anao an'izay ampanaovinao raha zay no ahavonjy an'le namako. Anomboka ary tsika e. Miandry ary ahy e. Ohatray nataony avy hatrany le lazainy teo. Nisotrony ny ambo'le tavela tamin'ilay toaka dia nandihy manodidina an'le vato izy avy eo. Fa midikina ary zao. Sa ve zao mitadiavin'le masina zany e? Ohatray marina fa ataony enjery izy. Sao dia mba mamy kosa ary e. Maromaro ihany mantsy le toaka nisotrony teo ka sao dia hoe sao dia mamy. Rasy hoe jereo fa tsy mikofoka akory fa ohatra nyreny hoe maty reny dadabe. Dia inona zany ny ataoko e? Voazina ve sa aleo rangaha hoe fotrany tsy ho sahikitika azy a. Marina moa andraikako io tena mena be ny izany masony izany vao nihiratra e. Za le masina loatra ny anarako ka tsy azo maninana atao tsinitsinina. Zay mila famonjenaniko dia tsy maintsy manaja ny fatiko ka zao noho izy tsy omena maimaimpona ny zavatra nangatahana tamiko fa tsy maintsy misy tambina. Azo? Eny tompoko? Mila sorona, mila raha latsaka eto amin'ny tepolo ity. Tsy azo atao hoe lahy. Meko 5 andro nareo any manana. Tsy mahay mangoraka raha toka tsy misy tanteraka reo. Zay any ilaiko. Azonao ve lazaiko e? Azoko romasina, tena azoko. Zay zany fa eto ihany ny fotoanantsika afaka 5 andro. Oay, io fa nitolefika ho azy teo indray dadabe nle nijoro teo. Ka fa azoko le teniny teo hoe
tsy ho tompon'ny tenany izy. Ohatray to mitsipatsipaka ohatran'ny olona mialaina. Tre, mino afatadidiny zay zay lazainy teo Tatabe? Ary to inona magagy ianao ka misotra an'le ambina toka teo ianao teo, tena ohatran'ireny olona mamo reny, nefa ianao niarina teo ohatran'ny tsy naninona akory izao. satria tsy za no nitady an'le toka fa ny masina zay efa nahatonga tato amiko teo io, ny masina ny Lazare zay tya. Biopasta nouille instantané zato isanjato natoraly, misy tsiro efatra azonao isafidianana: poulet, bœuf, crevette, specie vegan, natoraly zato isanjato tsy misy fangarony, na le nouille na le sauce ao anatiny, tsisy conservateur, tsisy additif na ihany koa colorant, misy certificat de consommabilité. Biopasta, vokariny Baya Compagnie, vokatra vita malagasy. Biopasta, mihinana mba ho velona. fa efa andenga ianao? Ie, andeha hivory afa ahoana? Efa mifankahita taminao nga vahatra? Efa tonga eto moa izy sa? Tsy fantatro, mbola tsy nahita azy azy ako. Tena tsy haiko nge hoe inona ny vaovao netiny avy any zao Maninona koa ary vahatra mbola tsy nandrinisam-baovao foana? Ka izy aza tsona tsy mandray telefonako. Tsy hay na efa tonga eto na tsy, fa ny any am-piasana aloha dia tsy nisy nahita azy rehefa nanontaniana. Samy variana sy gaga ny rehetra arako. Za koa io tena hafa fa tena mangotsongotsika daholo ny vatako Zany? Tena efa ila tsy ho zakako tsony mihitsy. Aleo mitsotsotra eto am-pandriana aloha ka. Ka aza manao reraka tsony aloha ianao Sao dia tokony hamonjy dokotera ihany ary nefa tsy hay mihitsy nge tia mahazo antsika menakavy ity jereo tia ianao tena lasa mahisy atsatra mihitsy. Tena aleo tokoa aloha hijerena dokotera fa tsy hay izay mahazo haka. Izay sy voary ngamba no hiaraka ho any rehefa avy eo. Tena aza lalaovina tsony aloha tia aretiny ity, fa sao dia diso ariana ny fitsaboana vao izay nge vao anenina eo Endre malala fa aiza aloha voary teo Tsy haiko. Tena any ivelany any ngamba izy. Mba hatsoa kely nge izy dia asaivo manokona rano mafana fa andro kely mihitsy aloha ka. Ay, andraso vetivety ary. Voary Voary ô! Avilo ndry aty vetivety fa ilainy Eny tata, ho avy asio ranony tokony io fa ilainy renina hony. Dia mimandry fa hiaraka aminy avy eo za andeha hivory vetivety mantsy dia tsy afaka. Ndry raha teo tsy mianatra sabotsy. Zany Yo! Zay rasina. Misy vola rahetsy io napetrako io. Raha tsy ampy moa dia ilazao amin'ny telefonina ihany Zay fa lasa, sao dia tara eo dia aleo raha tandro miresaka. Eny ary. Midira amin'ny manarako. Tapitra kosaka ny olona ny lahatra ka. Angamba tapitra mihitsy matoa tsisy niditra tsony. Zao zay vao mba manam-potoana makina gazety. Le gazety vidiko tamin'ny maraina ity Inona ny mahaliana ato? Lafiny politika. Ity zao ny tohatra ny manaitra lafiny fiarahamonina hony. Nisy trangan-javatra hafahafa niseho tany ambanivohitra miandro vazo ny afaka mahaly alina. Tokony tamin'ny 6 avril
tovolahy manodidina ny 5 taona any ho any no hita faty. Prokombotra tariva no sendra nahita ity fatin'olona ity ka nampandray avy hatrany ireo zandary. Nidina teny fotony avy hatrany izy ireo hijery ny zava-misy. Tsy mbola fantatra mazava izay tena nahazo azy, fa araka ny fanadihadiana izay natao dia nisy trangan-javatra hafa nahazo an'ity lehilahy ity, noho ireo dian-drangotra 10 hita teo amin'ny tarehiny izay heverina fa ho mety bibidia masika no nanao azy. Mbola mitoy ny fanangonam-baovao arak'izany. Mba lalina indray ity ka dia mety ho bibinina loatra re izany e. Mandrosoa fa mikatona fotsiny io e. Andriamanitra fa to inambinina kely zanaka mesy mamiratra mivady tamin'ny mandadilady ity. Ay, vonjeo e! Vonjeo re! Ay, sady to misy teny toaka. Tsia vonjeo re! Neny ô? Ahoana ki? Misy olona be dia be mitangorona ery. Tena tazako mihitsy aky io a. Fa tsy haiko hoe nisy inona dia mifanitsakitro loatra ohatr'izao ny olona. Ary ho aiza koa ndriny mihazakazaka iny e. Aza dia mila raharary zanako a. Neny ô? Misy olona maratra ao? Mba masaratsy ity ndry ity ka. Natahotra be azako. Sady misy dian-drangotra be ny tarehany. Neny a, mety saka nandrangotra an'io ô? Inona izao dia inona ny antony nahatodina andry-tsery an'izany teo e. Za aloha tsy mba ho sahanompo maso an'izany mihitsy ka. Neny hono dia mbola matahotra foana. So mitovy retsy ny toe-pon'olona. Andao aingana aloha hamonjy dokotera fa sao dia tavela eto ka tsy ho voaray eo ka. Mino fa efa be dia be koa izay ny olona milahatra ao. Dokotera aza mbola hitsy amin'ny olona be iziko. Misy dokotera afaka izanako afaka mandray antsika. Be dia be ange ny dokotera eto fa tsy ray fotsiny e. Ka ireo tazaka ireo angery neny efa ho dokotera 3 e. 3? Aiza daholo izao izany? Fa tsy hitaniny ve io e. Hitsy misy ray lava be. Ny ray le miondrikondrika ao anaty olona io a, dia le fatelo le miresaka hitsy e. Ohatry, fa ahoana tokoa ary. Iny lanjainy iny le tao anatiny neny a. Oay, Docteur Lova sy Docteur Luka iny nitaridalana aloha iny. Hoentina ny bloka angamba. Tena marina tsika raha tratra dokotera ato raha izao a. Aleo mihitsy aloha somary antaniko kely ty dokotera tavela farany ty alalana an'izay atao ka. Dokotera ô, azafady indrindra re. Andraso eo aloha fa hiresaka amin'ny dokotera. Hoy neny a. Tsy mahalala fomba mihitsy ilay olona sasany ka. Na dia efa misy marary mafy aza mbola mitangorona ohatran'ny lalitra ihany. Raha izany dokotera tena teneniko fa ratsy fomba loatra ka. Toakivy be ho aneny. Lozany ery zanako raha ny filazan'ny dokotera teo iny e. Fa misy inona? Tadidindry moa ilay Docteur Eliza le nampiteraka anahy iny. Eta dito ka. Izy angeky le olona nentina nilanjaina hiditra bloka teo iny e. Mampalahelo ny nanjoa azy. Andray kosa e. Fa na inona hono izy ry neny a? Mbola tsy haiko fa ohatrany hoe izy efa naratra be tao amin'ny braony nitany olona na re anazy ny antso antsy vonjy izany e. Feno rakotra ny vatany sady misy goaka koa ny tendany. Ka efa nolazaiko angeny eny teo hoe ferangitra saka ny tarehany e. Fa neny tsy inona tsy nety nijery. Tena mahahontsana eno an'ilay nitenenin'ny dokotera azy teo ka. Voatery miandry kely aloha izany tsika.
mbola hijery momba azy matsy ny dokotera. Isy afaka handray antsika ihany rehefa avy eo hono ka. Eny sady neny koa marary mila tsaboana. Ie. Ory voary a, mba voaikelinga le vavady ty zafady. Ho avy eo. Tao tara be tate. Tara kely mihitsy afa tsy maintsy mbola nivily tany amin'ny pôlisy rehefa rava ny vory. Io avy dia io vavady io dia aingany re. Ok tata. Iazona. Somary taratara fidina kely afa nisy fampiatsoana maika tany amin'ny pôlisy mahakasika ny nambinina kely tsy hita tato ato. Ay, fa efa nahita vaovao mikasika an'izany ngam pôlisy. Ie. Kotry. Toa mivalo arika be no fa misy inona ary mamiratra. Ndrisy rezo mianaka. Fa ahoana? Fa aiza nambinina ry tata? Eno a? Aizany tsy nanaraka anao taty izy e. Zaza marary ve atao hoana nitondra azy aty e? Zany hoe nitsaboana zany izy sa aiza? Enao koa tsy avy dia mahitsy fa mbola mampitaitaina indray. Izy ihany e. Ao amin'ny pôlisy ao. Fa maninona? Midina ohatran'ireny gadra ireny satria tsy olona tsony fa mivadika biby. Fatotra rojo vy ny tongotra aman-tanana. Maondrena mijery azy. Trekako. Maso no fidirika be mila ivoaka. Tsy misy manambinina azy tsony fa biby e, tena biby. Tsy te tantara tsony aka. Fa loza ina daholo ary zany e. Na i dokotera Elisa koa aza nge loza nahazo azy e. Tena hoe. Ie. Ferangitra be moa ny tariariny eny eo. Efa fantatro ka. Ireo pôlisy ireo nanazava tamiko ny nahazo azy. Ary ny tena loza dia tena niaran-javatra ohatran'izany koa ivahatra teny an-dalana miverina ody ho aty. Raha ny tombatomban'ireo pôlisy nge dia tsy biby na zavatra hafa no nahatonga an'izao fahavoazan'izao fa olona e. Maninona? Tsy iza fa nambinina zanantsika lasa misy hery hafahafa io. Rylantro! Maninona tsara? Tena ambinina daholo tokoa ve zany? Te maty koa ve zany vahatra? Ie, maty. Andrekako anao. Tsy misy azo atao fa dia izay. Betsaka ny mety antony mampitombona ny fanadihadinana tao ka aleo miandrontsika ry asina. Andray, mampalahelo hony e. Tena mampalahelo mihitsy. Dia inona natao amin'izany izy vao hitany amin'ny pôlisy zany mamiratra. Andeha anatona moperana amintsika. Fa na ratsy ny mangeja azy io ka mila fanafahana haingana sao dia ho tara loatra. Dia ho viana izany tsika no any amin'ny mopera ka. Rapitso rehefa avy mivavaka ihany ny resaka aminy ka. Za tena mbola tsy mety ho tsara ka nareo mianaka angamba mandeha mivavaka rapitso. Tsy maninona re zany e. Tena manaharatsy ary asina. Mety tena nidiran'ny satana nambinina ka izay ny anton'izao. Mila tsaboana mihitsy ny fanahiny. Fa maninona ianao mbola tsy matory foana? Misy tsy mampahazo aina anao nga sa efa miraika ambe folo alina nge zao e? Sao dia anaitra ny voary eto ary tianao mikofokofoko ty. Tsy haiko fa ohatra mafana hafahafa zany aho a. Ndana nge malala aloha mba haka rano azafady a. Enindray ariko. Mafana ny lohako. Tena misy afo manontoro mihitsy. Tena mila zavatra mangatsiaka. Ty le ranonao ary. Dia tonga dia izay laninao mihitsy aloha sotroina. Misaotra. Zay, ampio ihany na mbola ampiana. Ahoana? Azoazo amin'izay e. Zanako.
Aiza ny zanako fa ilaiko. Fa maninona ianao ry asina? Aiza hoa, aiza ny zanako fa ilaiko. Avoa izy fa tonga de sady tonga izany fotoana ilako azy. Inona indray ty miseho ty re Jesoa? Tena lasa mivadika tapoka teo feon'ny asina. Avoa amin'ny toerana nanodinareo azy izy teny zao. Hoentiko andimby ahy iny. Inona ambinina ve? Amin'ny fomba fa ny fatorana vizy nangejanareo ny tongotra matanany. Ratsy izany de ivoary no ataoko sorona solona. Andriamanitra, fa naninona koa re ty vadiko ty? Tena tsy tompony tenany izy fa le Edmond antitra nalehako tany ambanivohitra izany ny teny ao amin'izany. Ampio a Jesosy Kristy io. Ampio a. Tandremo a. Tsy ilaiko akory ny fiantsoana an'izany anaran'izany. Raha tsy te ho tapitra ringa anaty daholo nareo mianakavy. Ohatran'ny efa nandringanako an'izay nalala ny tsy ambarateloko rehetra de karahanareo ny teniko. Mazava. Ka tsy aza be famaliana fa efa nasaiko ny safidinareo. Sa te ho faty anaraka ny sahondra sy vahatra ry dokotera. Ay zany ianao koa no namono an'ny sahondra le tsy hita maty sy tsy hita velona. Fa iza marina ianao e? Tsy maintsy maty izy satria voaloha tsorona tsy maintsy ilainy e. Mahalinanao ny afantatra. Izany mpanompon'ny satana kasitrahany indrindra. Edmond Moed ny anarako. Rehefa avadika de hoe Démon, azonao. Zay ary le efa napoiziko. Edmond zany ny démon velona napiditra devoly an-tsanako. Dia mbola izy ihany no namparary an'ny asina ka nahatonga mampihetsy demony azy ohatran'izao. Voary ty tena mbola matoroka sarotra ny amoa azy amin'izao. Ny andro koa efa alina. Andraso, aleo raisiko ty lakoroa miantony ty fa mila miady aho. Aveo andondona any amin'ny romopera fa tsy afaka miandro maraintsony ty. Amin'ny anaran'i Jesosy no androahako ny fanahy ratsy rehetra. Mpanompo tsy mahafa-po aho fa ny herinao no andodiko ny satana hiala ny tranoko. Mivoay ianao ry satana. Mialafa tsy anao ty toerany ty. Eto ny firongonao sy ny miaramilanao rehetra. Aza tondronao an'iny zavatra iny efa tsy zaka koa. Tiako ianao. Alatsa ao amin'ny tany iny. Miala amin'io vadiko io ianao. Tsy hanananao fahefana izy. Miala ho ahy ianao. Hoay marina. Tena ny anjera amin'ny tany asina. Aleo avy dia akariko eto ambony aloha. Jereo raha tsy ho taitro sahadiko le zanako. Aleo aloha amboarina ny sainy. Tata, fa inona le zavatra ny anjera be teo? Tsy misy inona fa efa nareniko e. Andao aloha tsika mianaka hiantso amin'ny opera fa tsy salama ny reninao. Nietsika ny krizy mpahazo azy. Neny, fa naninona izy? Io izy natoro io rehefa avy nietsika ny krizy. Andao tsika mianaka fa vidiana lafo ny fotoana izao a. Aingana, anaovy ny akanjonao mafana dia andao aingana, aingana ndry e. Tata koa zany. Ka efa hoe maika sa hijanona eo ndry. Idiko ny trano fa tsy misy anao ninninina eo akory a. Za koa andeha anaraka ny tata ka. Ka aingana ary e. Aingana ho a. Zay, vonona. Ary avy dia mivoafa za nidiny trano. Malaky e, andao ary. Eto ty taozy ty fa mbola hanidiny vavady be aho sady sao dia misy olona kafa miditra ao a. Zay, vity. Hoeta ty amin'izay ny taozy iny dia eto akaviako eto ndry mandeha. Voary. Neny.
Voary ve io? Ary aizy dada ny rirera ny tazako eto. Hoay, natsiary neny eo. Zay ihany ity neny a. Dada tsy mbola tonga fa nisy niatsange izy dia lasa mivoakany e. Zany, dia tsy nitenen'ny Andriva eo hoe nakaiza izy? Tsy niteny izy. Mety zareo polisy ngamba ny antso teo. Efa tsy nanina tsony ve ny aloha e. Tsy maninona kia. Tsapako efa maivana ihany ny vatako ka fa inona aloha no azo hohaninao fa ohatra ny tena mosary mafy azy zany a. Misy vary natao anengy ireo e. Neny tsinona mbola natory be dia nisaromana tsara fotsiny mba hafana. Zany? Raha izany ngamba aloha dia hisakafo mihitsy aka. Inona retsy ny loka nataon'ny dadandry ao? Anandrano sy totokena natao rehetra. Aleo ary aloha alaiko e. Aza misahirana ry fa hitsangana e. Aiza ny dia hoeto foana rehefa mba salama ohatr'izao. Fa tena tsy maninona ve ny aloha e. Somatsy dia horeraka be eo indray. Efa tsy maninona ankiry voary a. Fa nga dia efa ela be ny natiriko teo zany e. Ie, ela ihany loka. Neny aza mbola natory ny tonga mopera mivavaka tato an-trano. Avy eo nandraraka rano voasina eraky ny trano vao lasa nody izy. Efa akaiky arena ny andro vao niala teto mantsy izy. Ay ve? Tena tsisy tadidiko akefa sin'izany teto a. Ka hozy dadange hoe avy nanao krizy be neny ka io raiky tory io avy eo e. Zany? Za tsy nahita aloha a. Fa nahaino zavatra nidoboka mafy be a dia taitra. Dia neny efa natory no hitako. Efa matanjaka kosa ianaoko. Inona izao tafamafana ifanaovanareo mianakato izao? Tao mangy ery manko izany sa? Sao vao nahatsiary dia hisakafo aloha e. Inona koa ny tafamangy efa mba miresaka ohatran'ny renim-pianaka rehetra reny re izay a. Fa taiza tokoa aloha ity ianao toa tsy hita tampoka teo e. Zava-doza angery hiasina ny trangy. Avy dia teneny moa fa izay indray ianao a. Sahadinana ny anjara sakafo kany aloha miaino anao fa tena noana izany. Tena loza ho a. Tapaka ange ny rojo vy namatorana ny nambininy. Tapaka tamin'ny fomba mahagaga. Nitaritariany eraky ny lalatsara ny tongony voafehan'ny rojo tapaka. Ny tanany indray a mitazona n'le ambina rojo no mangeja ny vatany. Izany raha tsy tena nivadika atodoro eo polisy hono fa tena nanao ny nataon'le zaza. Dia avy eo vaky nandositra mihitsy ireo mpiandry sasany fa ny fitirika mena ny voamason'ny nambinina ny intsaka eran'ny trano izy. Inona? Fa natsara azy a. Mbola tsy lavitra mopera ny tafantso amarainy zareo ka avy dia nandeha tany izay e. Nitondromy mopera n'le lakora teny ambizonana izy ka ny bitabitaka sy ny trena mafy dia nalemo azy. Ny zavatra mahagaga nefa vao ny fafazana rano voasina izy dia nisy setroka mainty mipololotra teo amin'ny vavany. Taorianan'izay rehefa nitomorona akaiky izy satria tsy naharitra izany dia hita fa kay efa vatana mangatsiaka sisy nambitiny. Andray tsy rariny izany e. Samy fe sisa le satroka. Dia maty tokoa ve izy? Le sasa nieretako marary indrindra kanefa dia tsy napoziko loatra e. Okizay ry asina. Sady malahelo tsika kanefa nge voafitaka e. Voafitaka le milaza azy ho mpanompon'ny Satana. Edmon ihany ny démon rehefa nivadika. Izy ny nahatonga izao fahavoazana goavana izao. Edmon? Tsy azoko. Zao e. Nandritry ny alina nanjakazakany devoly ratsy tao anatinao dia niseho tamin'ny hery rehetra nanana ny Edmon. Ohatran'izay no niseho teto alina raha ny fitianiko aminareo mianaka fohifohy. Neny anjera izany le feo nidoboka benanatra iny ry dady e. Ena kia. Neny iny e. Saingy tsy tiako ny ampitebiteby andry amin'ny andro alina ka mba ampitony ny saindrinona zako hoe avy nanao krizy be ny reninao. Ifonako amin'indry zany ako raha tsy maintsy mandainga zany a. Fony dada.
mamela azy indriry voary fa ny aso antsika ange izany no antony nanaovan'ny tatan'izany rehetrarehetra izany e. Sanga moa teritra amin'ny data e. Data aza izany nizaka ny mavinoantsika anerineny e. Mamela ny data aloha e. Misaotra anaka. Manomboko izao dia akatsika lesony ireny zavatra niseho ireny. Tena fadina ny manatona n'ireny olona miseho mahay aza ireny fa olona mampiditra any fotsiny. Izao ny zaza efa azo teo an-tanana na fohy noninona noho ny amehana azy fotsiny fa tsy mba mandinika. Dia sanatria ve mety tsy afaka ny teraka tsony aza mbola kivina manary finoana e. Le tompo tsy mba mandao itokizo bebe kokoa. Enganeka mbola isy solony nambinina kely. Okizay neny sao dia alahelo ndraika raharoko. Eno mahasotoa mivavaka fa nivavaka ihany ny fanafody manafaka fanaintainana ho an'izay nijaly sy mavesatra zioga. Miomanina fa haka ny nambinitsika. Manana didy farany aminy tsika satria zanantsika foana iny na dia nisy aza reny toe-javatra ny anjady ireny. Tsy maintsy alaintsika ny vata mangatsiaka ny. Eny ary hiomana kely vetivety aloha dia teniteny saosy mety ilaina rehetra fa tsy efa ho voreto indray fianakaviana vao hikoropaka. Marina mihitsy izany ka. Tata sy neny Ahoana anaka? Matahotra? Aza matahotra tsony zanako ao fihiniko izany sanako izany. Tsika aza ngeka mbola hanoany adidy amin'ny dokotera Eliza sy Fahatra koa e. Mbola adidy miandry tokoa izany rehetrarehetra izany. Mbola eo kosa ondra sao dia adinonao saika adiniko tokoa. Hatreo aloha ny atsika. Rehefa vita ny atsika ka voalevina soma tsara ao amin'ny toerana tokony nisy azy nambinina kely dia miara-mamita izay adidy mbola miandry tsika e. Ie, Biopasta nanolotra ho anao teo. Natolotry ny malay misaraka groupe-nareo teo ny fizarana farosady farany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Nidiran'ny Satana. Tantara nosoratan'ny Ranja Hermayam na Herinarindra Erika. Novelomy Seheno, Saloy, Mioty, niaraka tamin'ny Tovo ary Tsiry. Nandray fiosinana totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.